tombo soamantsara ny fanompoatoamenty eto amin'ny douane miarina rivo tsara rano amboniny izay misy izy efa damanankasina ny toamenty dia fomba fiomanana farany mialoha ny fahatongavany fanompoam-be atao amin'ny volana jolay 2024 avy izao. Ny asa atao mandritra ny fanompoan-toamenty dia mifampitambarana ny fandrama izay azon'ny douane tamin'ny fanompoan fandrama farany teo, izany hoe iray volana lasa izay. Andrahoana ho lasa tamberona izy io ary atambatra amin'ny katrafay sy rano tsy dikaimborona. Tsy maintsy ao anatin'ny valamena no anaovana ny fandokisana ny toamenty. Avy eo dia avela iray volana ao anatin'ny zomba misy izay efa damanankasina izany ka tonga ny fotoana ampitampoana izy efa damanankasina aorinan'io. Ny toamenty moa tsy inona zay fa ny fitaovana anankiray izy io izay ampiasaina amin'ny fitampoa amin'ny fahadimy volana jolay ho avy izao. Ka io toamenty io maromaro ny zavatra ampiasaina ao anatin'izy io. Ny fandrama, ny katrafay, maromaro ny zavatra ilaina aminazy io. Ao ny emoka tsy folaka, eo daholo zany tsy maintsy ilaina izy ireo mba hanamora ny fahamasan'ny toamenty satria aloky izy io amin'ny vilany. Totoina indray ny katrafay io afangaro azy eo. Tombo izy iny dia apetraka ao anaty sadio indray mandeha zany miamby ao anatin'ny fanjava raiky volana ray anaovana ny fitampoa amin'ny 20 volana eo. Ka eto zahay misaotra antsika jiaby izay nanampy amin'ny fikarakarana indrindra fa izay nanampy amin'ny homby izay nataontsika tamin'ny fanompoan-toamenty androany ity. Andriamanitra ny hanampy antsika jiaby sy ny razana hanampy antsika jiaby hanome hafaliana, hanome ny hatsarana antsika jiaby. Tsy maintsy razan'olo efa nitsongena manokana izay taranaka faramandiby navelan'ny biventy no afaka manatanteraka ny toamenty raha ny fanazavany ny fahatelo. Ankoatry ny katrafay izay ampiasaina miaraka amin'ny fandrama, misy ihany koa ny rano izay alaina avy any amin'ny renirano ny betsiboka. Maro razan'olo maro angamba nandesiny boka menabe nangalatapia, mbola misy tavela le tarianaka an'ireny, mbola misy namanay miara-manao azy io. Ty fitaovana voalohany andesiny andeha anao fitampona na nandeha misara ifadray manakasiny amin'ny 15 jolay izao avy izao mampitampoka azy zahay. Mbola eo koa betsiboka, mbo angala betsiboka koa zay akoatran'ireto, akoatran'ity katrafay sy toamenty ity, mangala betsiboka koa zahay. Misy solotenanay any betsiboka amponky akiny kamoro iny mevatanana any angalainay rano betsiboka io, fa misy solotenanay jiaby fampetrapetraka agny zay vao fangarovana amin'ny ranomasina koa io angalaina jiaby. De hoe mankasitraka izay nanampy zahay, nanolotra ny omby, n'olombelo velogno, nanolotra izy, nagname izy zany ataony dia kasikainy lehibe izy araka teniny manantany zio amin'ny fahavalon'ny volana jolay izao isokatra ny varavara na ny fanompoam-be na ny fitampoa tsy maintsy olazaigna amintsika jiaby zavatra zay araka teny zay napetraka ny manantany teo manantany be. Ny fahavitan'ny fanompoan-toamenty dia manambara fa ho avy ny fanompoam-be n'izy efa damanankasina. Amin'ny fahavalon'ny volana jolay ho avy izao ny famahana varavara eto amin'ny douane. Ny fa 15 ny volana jolay kosa fanompoam-be n'izy efa damanankasina. Mazava ho azy fa ny lalonana ara-drazana sakalavara etreto dia ny mpanjakabeny boeny Dina Hermisy Gino mitarika azy.